Efatra amby efapolo amin'ny zatora sisa dia anio ny safidina ao anatin'ny trano fisainana ireo malagasy miisa 5,3 sy 4 sy 7 hetsy sy 7 tapitrisa. Misy ny fepetra manokana andraisina amin'ny fandatsaham-bato ny 12 oktobra izao ho an'ireo olona manana kilema. 7 andro aorian'ny fifidianana ivoaka ny voka-pifidianana vonjimaika izay aseho amin'ny écran géant eo alohan'ny trano senita. Antsirabe, renivohitra vakinankaratra nandray ny kandida azo andrenana arivelo mivady tahaka ny mazatra azy na intsy ny fomba fiteniny ary tafita ny fotom-pisainana tokony hitondrana ny Madagasikara hitsinjovana ny taranaka faramandimby. Tokony hanompoana vahoaka ny fahefana fa tsy entina hisesehoana na hizahozahoana hoy ny kandida laharana fahaenina. Trangam-piarahamonina namoizana ain'olona indray ny lalam-pirenena fahafito iray hafa naratra mafy vokatra fifandona ny motoscooter tamin'ny fiarabe mpitatitra fasy tetsekoron-drano anjomakely io maraina io. Ary farany tsy laharam-pahamena ny fananana teti-bola fa ny tantara voizina ao anatin'ny sary mihetsika ny zava-dehibe ary manan-karena amin'ny kolotsaina ihany koa isika malagasy. Manasanao tompoko lasy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tompony mangataka atiny intsony. Mila olo tena miasa tsy be kabary tsy be politika mampivoatra ny era sosialy sy ny ara izy madimy amin'ny 20 oktobra fidio ajo laharana fahaenina. Tena marina izany. Efa naparako anao hatr'izay fa formula ho any tena milay petsaka be ho any dentifrice fa formula ho ano matsara nify manafotsy ny nify tena marina mihitsy sady miaro ny nify tena marina mihitsy karaha teo amin'ny formula ampiasa ho amin'ny formula. Ankafaliana trano tomboko lasy tomboko vavy ny tsidihana ny tokantranonao amin'izao hariva izao manasanao naraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Ampahafantaranao ety am-piandona fa manambahiny sika amin'ity anio ity tsy izany fa Andriamatora Zavitsalama Joseph izay filohan'ny MMM Avaratrano. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao ny eo amin'ny pejin'ny fifidianana. Herinandro mialohan'ny fifidianana, mbola maro amin'ny vahoaka mpifidy no tsy nahita maso ilay bileta tokana ampiasana amin'ny fifidianana ny filoha voalohany amin'ny Repoblika faha-4. Nanamarina izany tany ambanivohitra tsy lavitra ny renivohitra ny mpanao gazety ny KOLO TV tany Indien 5 kilometatra mialana lalam-pirenena faha-7 avy eo amin'ny tetezana Ambatofotsy no miditra miankavia fanatediny Ilta Asinjo. Azo lazaina ho ratsy ity lalana ity saingy azo ale tsara na amin'ny fotoanany fahavaratra azy. Efa oro herinandro zao no niasa teto amoron-dalana teto ireto mpanao trano 10 lahy ireto. Miditra amin'ny 9 maraina izy ireo ary tsy mirava raha tsy mody masoandro. Nandritra izay roa herinandro izay samy mbola tsy nahita maso ireo mpanao fanentanana mikasika ny fampiasana ny bileta tokana izy ireo. Toy izao ny fanazavana sy ny fahafantaran'izy ireo no mikasika izany bileta tokana izany. Olona dia ity ilay sy nahita izao ohatr'izao izany raha maka olona anankiray. Raha vita izy dia fototra ohatr'izao. Atsofoka anaty valopy. Mbola tsy nahita mihitsy aho zany. Dia ianao nefa hifidy amin'ny 25? Mifidy amin'ny 25. Dia efa fantatrao ahoana ny fomba fampiasana ilay bileta? Mbola tsisy fantako mahitsy ilay fomba an'ilay satria mbola nitantany olona aloha dia tsy mbola tsy nampiasa an'izany aloha. Mbola tsisy olona tonga nanentana tety? Eka. Atsambo izay mbola tsy nahinao izany raha tsy hinao tonga aty izao. Inona avy ny zavatra hita eo amin'ilay bileta tokana raha fahafantaranao azy? Sarin'ny kandida rehetra dia ny numéro-ny. Ohatry ny hoe alinao zany hoe bulletin tokana dia marquenao fotsiny izany izay hoe kandida tianao dia avalona dia arotsaka anatin'ilay tsy haiko inona. Araka izany tsy mbola ampy ny fanentanana amin'ny fampiasana ny bileta tokana.
Samy manana ny fahazony azy araka ny kely hitany tamin'ny fahitalavitra sy reny teny amin'ny resaka eny an-dalana ny olona, mbola misy ny mila fanarenana. Ho an'ireto tanora reto, fifidianana voalohany hatrehany io amin'ny 25 ny volana oktobra io, vonona ifidy izy ireo. Tsy mbola nafantatra ny fampiasana ny bileta tokana ity tovolahy iray ity. Nindraminay anoro azy Bersman, mpiara-mitamborika amin'ny eto, izay efa nahita ny fampiasana ny bileta tokana tamin'ny alalan'ny fahitalavitra. Taratasy fotsiny no nampiasaina anaovana ny fanoharana. Ohatra zany ianao raha ohatra ifidy ny sevidinao fotsiny zany ianao ohatra. Na marika anao ohatra zao na marika anao ohatra zao fotsiny. Dia avy eo avalina. Avalina kely. Avalina kely. Fotsiny zao fotsiny. Dia ty fotsiny narotsako ao anatin'le boaty be. Moramora kokoa an'ny olon-dehibe efa nandalo fifidianana maro ny nandray ny fampiasana ny vatom-pifidianana io, na dia tsy nisy aza ny fampianarana manokana nyraisin'izy ireo momba izany. Vatomaty mihoatra ny safidinao ny ao anatin'ny lisitra. Ohatra manao marika anankiroa ianao dia efa tsy mety. Dia efa tsy manan-keritro ny vato zany ankoatra ny marika iray safidinao. Dia mivato fotsy zany tsisy ninina mihitsy. Izay aloha ny fahafantarako. Herinandro latsaka sisa dia iroso amin'ny fifidianana isika malagasy. Raha ho an'ny senita, efa ela ny vonona ny lafin'ny teknika amin'izany. Ny fahalalan'ny mponina ny farafahakeliny mila hajaina, ampanan-kery ny vaton'izy ireo kosa, hita fa mbola tsy feno na dia ho an'ny mponina aty amin'ny faritra manodidina an-drenivohitra aza. Eo amin'izay pejy ny fifidianan'izay hatrany 7 andro ao aorian'ny fifidianana no fantatra fa hivoaka ny voka-pifidianana vonjimaika eny amin'ny foiben'ny senita eny Alarobia raha nambaran'ny filohany androany. Isy arak'izany ny écran géant eo alohan'ny tranon'ny senita anehoana izany voka-pifidianana izany. Efa lasa any amin'ireo toerana tokony ampiasana azy avokoa amin'izao fotoan'izao ireo fitaovana rehetra ampiasaina mandritra ny fifidianana. 470 ora sisa dia anio ny safidiny ao anaty trano fisainan'ireo malagasy miisa 5,343 sy 7 tapitrisa manerana ny nosy ifidy izay ho filohampireneny. Efa vonona ny senita sy ireo mpanaramaso ny fifidianana efa mipetrapetraka ihany koa ny fandaminana rehetra eo amin'ireo toerana fandatsaham-bato. Fanadiadina. Na ilay PV scanné avy any amin'ny chef-lieu de district zay Tongaloa, na ilay PV mivantana izay ho azonay avy eto Antananarivo satria neto moa no akaiky antsika izay ivantana aty amin'ny senita, azahoany senita zany après ny validation sy contrôle izay ataona commission mipetraka ato amin'ny senita dia manome ny résultat provisoire partiel izay ny senita. Fa ny résultat provisoire kosa izay voalazany lalàna fa anjarany senita dia miandry an'ilay PV réel avy any amin'ny SRMV izahay dia manao confrontation amin'ilay PV scanné tonga aty amin'ny senita dia izay no amoahany senita an'ilay vokatra vonjimaika izay anjara asany. Ka raha ny défi raisiny senita dia mba ho jour J plus 7 na jour J plus 10 au plus tard no amoahana an'izay vokatra zay. Ka rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia ho hitantsika eo misy ny sarin'ilay olona. Ka rehefa ifidy itsika amin'ny 15 ny volana oktobra dia eto amin'reto kazy reto no anasitsika na tsipika fotsiny na deboka boribory fotsiny no ataontsika eo na petatondro an'izay tsy mahay manoratra sy mamaky teny. Fa tsy azo atao mihoatra n'ity efitra efa voatokana ity izany soratra izany. Tsy very soa akory ireo olona manana klema indrindra fa njamba amin'ny fifidianana fa afaka maneho ny safidiny hankalalahana. Tsy tokony lahatra ny olona manana klema mandritra ny fifidianana fa tokony andefitra izay eo alohany mba ahafahany anefa izany adidiny izany mialoha. Adidiny mifidy amin'ny 15 oktobra izao ho an'izay efa feno taona na manana klema na tsia. Arahintsika ny fanazavany filohan'ny senita. Izay olona manana klema dia azo ny atao zany ny manindry olona izay olona fantany atokisany hiaraka aminy ao anatin'ny bureau-pifidianana. Fa eto zany zahay dia manasa an'ireo bureau de vote, ny président ny bureau de vote sy ny bureau de vote rehetra mba hanome lalana voalohany hifidy ireo olona manana klema
ireo vehivavy bevoka, ireo be antitra, ireo membre ny bureau de vote, ireo délégué ny candidat, ireo miaramila ary mbola hitanina koa ny miaramila amin'ny enina maraina mba fa andeha hifidy ireo miaramila izay manao asa ny asany zany. Ny zamba sy ny manana cléma zany a dia afaka manendry olona izy a hitondra azy ao anatin'ny bureau de vote a hifidy. Mbola eo amin'izay pejin'ny fifidianan'izay hatrany fa eo amin'ny ako ny fampelezan-kevitra kosa indray. Ny renivohitra vakina karatra Antsirabe no nandray ny kandida filoha ajo Andriana Enarivelo. Fahavononana andova tanteraka ny fomba fanao politika eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fametrahana ny vahoaka amin'ny toerana mahatopo-pahefana azy. Io ny votoatin'ny lahateny nataony. Ity kandida ity izay tsisy viana amin'ny Antsirabe ihany koa nahavitany fototra avokoa ny komina ao amin'ny faritra vakina karatra. Ity vohitra ity rahateo izay efa ny anaran'ny kandida ajo Andriana Enarivelo tamin'ny fahakeliny ary fantany tsara saingy mitovy aretina amin'ireo faritra rehetra eto Madagasikara ihany amin'ny sehatra fiarakarena na dia misy orinasa maro azy sahirana ny vahoaka maro anisa ny fampandrosoana azy ireo indrindra no atao lahara-pahamehana ohatra amin'izany ny hoe ireo vola atokana ho an'ny tantsaha mba tena ho tonga aty fotony amin'izay arahiny tatitra mangarahara sy asa mivaingana hifanampiany tantsaha sy ny mpamboly izay maro anisa raha ho an'ny eto Antsirabe manokana ny vahoaka no fanjakana ny kandida laharana fahaenina ary mpanompo ny vahoaka ny filoham-pirenena fa tsy anambaka na amandalitra ny vahoaka malagasy lavizao fanampanazavana. Betsaka ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena fa ny akosa mba tiako zaraina amintsika dia ny zavatra tsara teto amin'ny firenena ny tokony hotohizana. Oka izay ny toetra ratsy rehetrarehetra. Mampalahelo fa natonga ny fanjakana rehetrarehetra teto rava dia ny toetra ratsy no tohizana ary mila faranantsika amin'ny 2020 volana oktobra io zany toetra ratsy zany. Meko ohatra fotsiny ianareo misy any faneriterena andreo namana be ny tanàn'ireo hoe tsy maintsy mifidy kandida mpanjakana fa iza ny fanjakana vahoaka hoy inareo ny fanjakana fa iza ny mieritreritra fa mahasolo vahoaka irery izy fifidianana raha mbola tsy vita. Zay ny le maniba ny fiarahamonina teto satria izy mahazo manana fahefana kely dia tsy miasa ho an'ny vahoaka izy fa iny fahefana kely iny anapoteny an'ilay vahoaka indray izay nanome azy. Ka asa raha tsika saretsainy zany hoe raha mividy siramamy tsika eny mpivarotra dia sira nomenantsika mba sorena ihany angamitsika indraindray. Zany le toetra ratsy efa nampiasaina teto dia davina mbola averina ihany ary zay no natonga anay nijoro tsy maintsy nampitsahatra an'izany fa tsy mety tsony zany. Menimenina ny président Pokotany menimenina satria hoe tsy voanay karama dia satria tonga ny fifidianana dia tsy aloha mihitsy le izy raha tsy efa hoe ho avy anomboka ny fandatsaham-bato rapakapitso rapakapitso dia efa tafavoaka indray vola fa oloha karama amin'ny président Pokotany fa nga io vola mpitondra vola mbahoaka io dia tokony ampiasaina ho an'ny vahoaka dia ahitany ny olona rehetra tombotsoa fa tsy hoe izay manam-pahefana kely tsy misy avaratra kory dia mieritreritra fa afaka mitana ny aim-bahoaka sy mamono vahoaka ary mieritreritra fa izy irery ihany no afaka manatsara firenena ary izy irery ihany no mahabaiko sy mahateny ny vahoaka. Zay fanovana tsotro zay no ezahantsika ary apetrakitsika eto amin'ny firenena. Tsy tokony isy ihany fa nirikiliana fa miara-miainga daholo tsika rehetrarehetra. Taorian'ny ady-hevitra nataon'ny kandida miisa 5 ajo Andriana Enarivelo, Roland Ratsiraka, Jean-Louis Robinson, Camille Vital ary Erajonary Mampianina tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray dia manana ny heviny ihany koa ireo olon-tsotra manoloana ny toetra sy ny fihetsika ireo kandida nanampy ireo olom-pirenena amin'ny safidiny ihany koa iny ady-hevitra iny. Arahintsika avy hatrany mahakasika izay. Le ady-hevitra tamin'ny alina ireny tamin'ny 10 ariary dia nahafinaritra ireny satria zavatra ireny no azo atao hoe tsy azo fenina eto amin'ny firenena fa aloha mibaribary tsy tena hita mahasotra ireny zany ny zavatra mitranga. Tamin'ny monsieur Ajo aloha zany dia hita fa marina izy fa tsy mitovy an'izy telo lahy. Ny atao koa izy telo lahy dia ery Camille Vital ary Laurent Ratsiraka satria ireo zany dia ohatrany hoe azo zany hoe mbola azo mandefitra zany Ajo ary Ajo dia mbola azo tena tokony mbola
hiakatra izy eo amin'ny fitondrana ary mendrika ho azy zany satria tsara izy ary fantatra stratégie fa zany hoe nampiaraka azy fotsiny tamin'ny zareo reny dia nana tena zavatra be nefa tsy tanteraka zay zavatra fa ohatrany hoe varalila le fitondrana dia nalohany miala zany dia mipetraka amin'ny toerana maizy azy izy. Iady zao ne mandeha tsara miazo tsara be zay. Iny aloha zany ny fahitana iny zao raha izay mpijery hoe izay vahoaka ety mijery ety ivelany dia raha ohatran'ireny zao hoe fidina filoham-pirenena ohatran'ny sarotsarotra ihany hoe misy famelan-keloka sy famitsoran-keloka zany efa eo ary izy dia efa mifamely eo ambony latabatra eo. Eo amin'ny hery-rajona miarina aloha dia hitako mihitsy fa mbola misalasala mivoaka fa raha eo amin'le numéro 6 dia tena hitako mihitsy fa tena tonga dia lasa io na tsisy ary ny deuxième tour tonga dia fa ok io. Tsy hita zay tanenina tsy hita mihitsy zay tenenina fa toa ohatran'ny tsy hisy akory zany fihavanana zany fa ohatran'ny fanenjika ihany raha ny fahitako ahy. Tena hoe hitako hoe manam-pahaizana zany hoe manam-pahendrena zany no tena marina iady zany tena mba hitako hoe manam-pahendrena izy zany tamin'ireny satria zany mba tsy dia hoe namaly be na hoe hitanao zany rehetrarehetra zany mifandritrandrindra teo daholo dia niady zany mba hitako hoe mba hoe tena mba hoe milamina mba hoe tsotra. Hitako hoe samsamy manam-pahendrena daholo zao fa iady zao no hitako nisongadina to. Hitako hoe matotra be izy amin'le valim-panontaniana zany somary sarotrarotra ihany fa hitako hoe vovaliny tsara le sady hitako hoe matotra izy zany amin'le valim-panontaniana izay napetraka tamindreo. Ny antitra zany mampiadikalo fa manam-pahendrena be zany ny olona hita hoe efa mahazo taona sy na intatana firenena. Ny hitako amin'ireny zao docteur Robinson Iajandrina Ardel satria zany rehefa mamaly an'ilay fanontaniana sy manao amin'le fomba fiteniny amin'le famaliana an'ilay fanontaniana zany dia sady fahendrena ny hamalina an'ilay izy no tena mifono zany ny anaovana an'ilay famaliana an'ilay kabary. Iaho zany hitako manam-pahendrena sady matotra aloha dia le ratsomapy ihany na ino vaovao zay ngamba ny fandraisako. Raha manaraka an'ilay fandarana aloha sady hitako hoe Andriamatoa iady manam-pahendrena satria mamaly sotran'ilay fanontaniana sady sy dia manebatebaka olona. Ny hitako hoe manam-pahendrena iady ny antony ilazako an'izay ilay fomba firesaka an'izany raha izy dimy rahalahy rehetrarehetra sasany ohatrany hoe samy mifanebaka teo samy masomaso dia tsy mifampamienatra mihitsy ny miteny nefa izy da mihitsy zany hoe olona nianatra tsy hoe tsy nianatra ny anankefatra mahita mihitsy hoe mety le fomba fisainana. Ny iadro aloha zany amin'ny fahitako any iadro ny azy tena mivalian'ny tsotra tamin'ny debat eo tena mivalian'ny tsotra daholo voavaly ara-dalàna daholo. Raha ho anahy manokana aloha zany dia iadro aloha zany ohatrany hoe metimety amin'ny sainako aloha zany par rapport amin'ilay candidat efatsa reo satria misy zao sasany hoe milaza favori nefa tsy raha za aloha tsy hitako izay mahafavori an'ireny zao le olona midoka diso midoka tena be loatra zany sasany hoe favori any aloha zany anahy avarotsy ny tsy tiako amin'le candidat sasany. Hitako manam-pahendrena sy mandinika indrindra aloha dia mianan'le hoe izety iajondrena anazy velo zany fahalalako azy zay manam-pahendrena zany satria le fomba famalina zany tsy hita hoe mandinika be mihitsy izy tsy namely eny atsy izy tsy namely ny aroa izy zany fa niditra rehetra hoe neutre be fotsiny.
Pejy hafa kosa indray gaga sy talanjona ny vahoaka an'Ambovombe na eny tamin'ny haino amanjerim-panjakana fa efa misy rano any an-toerana hoy ny primatura lefitra misana ny fampandrosoana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Izahay teto amin'ny kolo efa niezaka nanamarim-baovao fa isan'ny gaga ihany koa ny ben'ny tanan'Ambovombe izay namaly ny minisitra Reboza androany ary nilaza fa rano vokatry ny projet nataon'ny ONG no navaozina tany fa ilay siny bendrano tsy mbola miasa hatramin'izao ary miaka tsy mahazo rano ny vahoaka fa nazavany ny ben'ny tanan'Ambovombe tao amin'ny antso atarby. Ny tena marina sy ny zava-misy amin'ny resaka rano aty Ambovombe dia tsy maro pototra tanteraka ny filazan'ny vice-premier-ministre Reboza fa hoe tsy manana olana ara-drano ny aty. Ny zava-misy marina le rano ampiasaina amin'izao dia rano efa nipetraka hatramin'ny faharazana hatramin'ny premier république. Fa ny rano izay noeritreretina sy nitokanan'ny filohan'ny tetezamita izay niaraka tamin'ny ministra Reboza dia tsy vita velively nefa nandaniana vola miliara maro. Koa ny fiheveranay ny fanambarana ohatran'ireny dia fa karazana hoe fanaovana tsinitsinina ny vahoaka aty Ambovombe fa fijerena tombotsoan'olo tokana amin'ny fitandromana ny sezany. Dia izay no mahatonga azy hitabataba sy teny lainga ohatran'ireny eto amin'ity firenena ity. Fa zahay dia miangavy ny aty androy ny hidinan'ireo tompon'andraikitra hijery marina ny tena zava-misy fa raha ireny lainga ny mpanao politika ambony ireny izay tsy mahalala ny tena zava-misy aty dia miteraka karazana hoe fiatahan'ny fanjakana amin'ny olana tena misy sy mbola sedrain'ny vahoaka aty androy. Zahay dia mahatsapa fa lainga tanteraka zany ireny ataon'ireny satria zahay no mipetraka fimonina aty ary tompon'andraikitra voalohany atao anatin'ity kominina Ambovombe androy ity mahalala marina ny tena zava-misy. Fa rehefa lany ny vola izay natokana hanaovana an'io resaka rano sy famatsin-drano eto an-tampon-tanàna io dia lasa ahiliky ny vice-premier-ministre Reboza satria mbola izy ministra ny rano no nandany an'io vola io dia lasa ahiliky any amin'ny AS zany hoe misy rano ny AS. Ny AS anie hatramin'izay dia misy foana fa matoa mitady famatsim-bola hafa ny fanjakana dia tsy maharaka no tsy ampy no tsy izy ny rano ampiasain'ny vahoaka aty Ambovombe amin'izao fotoana izao hatramin'izay. Ka raha ohatra ka fa ampy io nahoana moa ny ministeran'ny rano mbola moaka vola miliara maro hanaovana izay famatsin-drano izay eto Ambovombe. Fa io dia famatsiana izay nataon'ny UNICEF io borna fontaine vitsivitsy izay alaina sary sy aseho amin'ny televizion io dia UNICEF no namatsy any AS amin'ireo rano efa nisy hatramin'ny faharazana sy tamin'ny premier république. Dia borna fontaine 10 enina no misy amin'io dia misy trano restaurant roa telo ao tampon-tanàna nanaovandreo branchement. Fa ny filazana hoe rano madio tonga isan-tokantrano sy rano mamy dia tsy marina velively fa misy ny faratampony lainga fafeto amin'ny firenena dia ny tenin'ny praiminisitra lefitra Reboza sy ny lehibe ny faritra Androy Fiandraza ireo no tena ataoko hoe fanetry be ny tiatia faritra Androy raha milaza ireny lainga izay heverina hoe tena mamono ny vahoaka aty Androy ireny. Iverenantsika kely ny mahakasika ny pejy fampelezan-kevitra araka ny fanambaranao tena mpiandohana dia manabahiny sika amin'izao fotoana izao tsisy izany fa ny filohan'ny MMM Avaratrano Andriamatoa Rasafintsalama Joseph miaraba tompoko. Manana tompoko ny zava-dehibe ho anay moa dia fifaliana ho anay aloha miaraba ho an'ny mpijery rehetra ary miaraba na Avaratrano izay anisany manana andraikitra sy didy amin'izao resaka fifidianana izao manentana antsika samy fidy. Samy fidy ihany dia aleo mifidy ny ajon'ireny anarivelo. Eto dia mampafantatra fa tsy dia ny taitra loatra zay satria zay efa zatra amin'ny aristeo efa zatra amin'ny Avaradrano mahazanaka Avaradrano azy. Saingy ny fampelezan-kevitra moa zao dia nanokana ny andro alatsinainy zao ny président ajon'ireny anarivelo hanao ny fampelezan-kevitra ao amin'ny terrain na amin'ny fanaovam-baolina sabotsina mena. Koa manentana antsika moa zany samy ho tonga ny fanondriko eto dia samy iazakazaka tsika satria fionana ao alohan'ny fanotatsaham-bato io atao any Avaradrano io. Raha jerentsika ireo voalaza teo ireo dia efa nitety faritra maro raha teto Madagasikara izy fa manina moa no Avaradrano no atao farany. Tsy taitra tsony antsika Avaradrano satria zanakitsika izy ary tsika koa efa niarany aina taminy tsisy ze tsy hitany zany Avaradrano zany. Ho amanokana mahasambe ny tanànanay dia mahatsapa ny ezaka efa natao ny ariza moa tsy mahalala na eo amin'ny lafo fanampiana amin'ny asa sosialy
na eo amin'ny lafy ny fanampiana ara-panatanjahantena indrindrindrindra moa fa eo amin'ny fambolena zay nahavitana barazy maro ny fanatsarana ny birao ny fokotany ny birao ny commune zany rehetrarehetra zany a dia fa ezaka nataony koa nio teneniko eto dia tsy mahagaga atsika ary tsy vaovao amintsika zany ajo zany na izany aza nefa dia manentana atsika isafidy ny larana fahaenina amin'ny fahadimy amby roapolo volana oktobra zao rehefa isafidy ihany dia maiza mifidy fa sao dia diso ny safidy ka maro no milaza fa zanaka varadrano zay betsaka tokoa ny zanaka varadrano fa iza tamin'izy eo anefa no efa nanatona efa nandeha tany amintsika ary efa nanampy antsika amin'izao fampelezakevitra zao dia hitany zareo ny elakelan-dalana ny elakelan-trano rehetra fa tao alohan'ny fampelezakevitra efatany ve zany velaran-tany ny varadrano zany koa noho izany dia manentana atsika ary ho tonga amin'ny alatsinainy amin'ny latsinainy ho avy zao ary ho avy eo izy fanarika amintsika mbola hanambara sy hanamafy ndray zany fiarahana sy fifankatiavantsika zany mandritry ny hitondrany ny tany sy ny firenena efa voavalinao sady ny fantanikona dia mbola tsy mipetraka akory ary nitsorana ianao nitondra n'izay fanazavana zay teto amin'ny fampahalamba ny KOLO TV sy ny KOLO FM saotra indrindra tompoko dia makasitraka anareo nandraiky moa amin'izao vanim-potoana zao dia mirary fombiazana ary mahereza amin'ny asa atao rehetra saotra tompoko ivadika pejy afa-kosa indray isika ny ena ny fiakaran'ny vokatra noho ny rano nihidy hatramin'ny 15 oktobra farany teo eto andrenivohitra ny ena ny fanjifana izany raha nambarina ireo mpivarotra etsy afovoana Analakely na dia tsy maintsy ezahana hoanina sy vidiana aza ny trondro noho ny kalitaon'ity sakafo ity dia lasa moronany amin'ny sakafo fanao loaka hafa ny mpanjifa fanaty aty niakatra iray alina ka hatramin'ny 5,00 ny trondro iray kilao eto andrenivohitra raha toa ka azony 4,00 izany tapapolana lasa izay antony ny hidiny rano tamin'ny 15 septambra lasa teo no ny hidiny rano ho an'ny faritra miandro vazo Akazimirivotra ny 15 oktobra kosa ho an'ny faritra Itasy akoatra ny trondro avy amin'ny dobo ny faritra Tsinanana toa Ambatondrazaka no hany sisa mamatsy ny eto andrenivohitra ankehitriny na trondro amidy ary dia hitanao tazanao fa mevity zany zay varotra zao vokatr'izay fidiny rano zay satria raha tsy le misy efatra vovo sisa misy trondro betraka azo zay any ambodiny sotrena amin'ny sosial zao tena pakana trondro ny akabiazany satria any zao mbola misy trondro Ambatondrazaka any zany ny arivazy fandrosono mahatonga an'ilay varotra tsy dia mandeha miena zany fahefany taloha zao malany 100 kilo par jour zay midina tateny 2007 dia fa lasa 60 midina tamin'ny 2008 any dia fa 50 latsaka tsy latsaka etsy ankilany samy manana ny mahazatra azy ny olona isan-tokantrano amin'ny fihinanana trondro indray mandeha isaky ny herinandro indroa intelo miankina amin'ny fahefa-mividy sy ny isan'ny olona ankoatra ny etahita te hihinana ao ireo mividy trondro noho izy tsy mahazaka mihinana hena tsy ny rehetra araka izany no mividy trondro eo amin'ny indroa eo anatin'ny herinandro eo dimy mianaka eo zay eo anaty trano misy anto manokana mahatonga an'izay hoe indroa isan-herinandro hitanao ihany falafosan'ny trondro lafolafo indraindray nefa tsy maintsy ampifamadena miaraka amin'ny hena izy fa makarary raha hena foana fa mba trondro arany tena tsara le mandeha isan-herinandro misy anto manokana ve satria hitanao fa leo an'le hena isan'andro zany dia amin'ny resaka fahasalamana koa dia hitanao koa le resaka ranomasina zany amizao misy le congelé foana dia ohatra lasa atao hoe miova zany le mitsiny le izy dia le fomba manao zava-misy ihany koa nefa tato anatin'ny 10 taona ny hiba hatramin'ny 700 ohatra ny vokatra baraoa avy any Itasy vokatra io nisonga hatramin'ny 7,00 ny kilaon'ity azandrano ity ankehitriny raha 3,00 izany teo aloha mbola hiakatra hatramin'ny 3,00 na 5,00 ny kilaon'ny trondro atsoatsy rehefa mihidy ny ranona laotra manomboka ny 15 novambra ho avy izao aorian'io tsy misy afa-tsy trondro mpiana avy amin'ny dobo sisa no mamatsy ny tsena mbola nanana ny toerany amin'ny andavanandron'ny malagasy ankoatra ny fitsaboana nentim-paharazana ireo mitsabo izay milaza fa mahazo fanomezam-pahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra amin'ny ankapobeny ankehitriny raha ny fanadidina nataon'ny Gaetan Andriatsilavo maro ireo mpiatsampy amin'izay heverin'izy ireo fa mahavonjy ireo mpitsabo ireo izay sady mifaninana ihany koa no mifanenjika eto amintsika fanadihadiana ny ena ny fahefa-mividin'ny malagasy
raha ny tarehimarika avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny tombo 20 isanjato ireo tsy mampiditra fa tsy latsaky ny $1 tato anatin'ny 5 taona farany. Ankoatra ny fiatraikan'ny savorovory politika any amin'ny vilany, lasa sarotra kokoa noho ny teo aloha ny fahazoana fanafody. Maro noho izany, ny olom-pirenena no miatsampy amin'ny karazana fitsaboana samihafa, eo aloha ny fitsaboana nentim-paharazana, fa eo ihany koa ireo heverina fa mahavita fahagagana. Dia misy aretina tsy sitrany dokotera amin'ireny, nefa sitran'ilay fitsaboana gasigasy ohatran'ireny. Nefa amin'izay koa tsy hoe tsy fitsaboana gasy hanimba olona fa fitsaboana amin'ny tenanao. Misy marary aminao dia sitran'ireny, dia misy mahita hoe sitrany. Za zao tsy mino amin'ilay resaka ilay fitsaboana ilay amin'ny gasigasy ireny. Fa efa nitsaboana tamin'ireny izany dia tsisy voka izany ilay izy. Aloha tonga dia fanafodiny dokotera ihany. Misy aretina no nefa tena tsy sitrany dokotera ilay izy dia misy ohatra hoe mosavy na ohatran'izay. Mino za tsy hoe mino fa zareo zany mahasitrana izy fa tsy voatery hoe avy amin'Andriamanitra ny fanasitranana omeny fa avy amin'ny hery hafa izay tokoany ihany mety avy amin'ny tevolo koa fa mahasitrana izy satria Andriamanitra miteny hoe mahavita zava-mahagaga koa ny reny mety amin'ny tahanany olona izay tsy tena miorina tsara. Misy izy ireo no mitsabo olona hatramin'ny 700 isan'andro vokatra izany. Ireny mpitsabo ireny izay eny fa mifanenjika ampitoerana ihany koa matetika. Zahay mpitsabo angetsy zahay mihitsy no mitarika ny olona hoe mitongava aty aminay na manentana fa miankina amin'ny safidiny tsirairay zany le mandeha makany aminay raha ho anahy manokana zany zahay na fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra na mpitsabo nentim-paharazana io misy manenjika foana zany misy manenjika foana zay na mety na tsy mety ny ataonay fa io miankina amin'ny tsirairay. Raha ho anahy manokana zao amin'ny 10 maraina pahaviny amin'ny 12 ihany 700 ny olona raisinay raha vao tsy tafiditra anatin'izay raha vao tsy tonga amin'izay lera zay le olona dia tsy voaray. Misy le olona le tsy voaray reny zany reny no mahita reny no mitaraina zany ohatran'izay le izy. Ary ireo mpitsabo amin'ny fomba nentim-paharazana na ireo milaza fa mahasitrana noho ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra no manandraraha eny amin'ny tribonaly ankehitriny noho ny fisolokiana sy ny fanararaotana. Maro ireo milaza fa voafitaka izy ireo, ao ihany kosa nefa ary tsy vitsy no milaza fa nahita fahasitranana, antony mampitombo hatrany ny mpitsabo tena eny amin'izy ireo. Tsy ny fatrokisan'ny mponina ny mpitsabo no miena raha ny fanadihadiana nataonay ka mahatonga ny olona anantona azy ireny fa eo aloha ny firoborobon'ny isan'izy ireo tato anatin'ny 10 taona farany. Manaraka izany ny hoe matetika tsy mila vola be ny fanatonana azy ireny. Trangam-piarahamonina nanohizana ny fampahalalam-baovao. Ny tranganalozam-pifamoivoizana namohizana ain'olona indray ny lalam-pirenena fahafito io maraina io. Moto iray no nifanehatra tamin'ny fiarabe mpitona fasika teo Anjomakely. Lehilahy iray mpitondra moto no maty, vehivavy iray tapa-tongotra. Isaky ny misy loza toy izao voatondro-molotra hatrany ireo mpitondra skoter. Androany maro ireo mpitondra skoter sy moto no nijanona sy tohina teo anatrehan'ilay zava-nitranga teny an-toerana. Fanadihadiana. Tamin'ny 10 maraina teo no nitranga tsy lozy ity. Nifanen'ilay skotera sy fiarabe mpitondra fasika ary notarian'ilay kamion teny amin'ny 13 metatra ny ala avy teo amin'ny toerana ny fandonana. Ilay motora ny fandrefesana nataon'ny mpitandron'ny filaminana tonga n'izany zava-nisy. Nianjera teo amin'ny 7 metatra teo eo amin'ny toerana ny fandonana ilay lehilahy nitondra ny skotera, voadona mafy ny lohany, tapaka ny tongony. Maty teny an-dalana ho any amin'ny toeram-pitsaboana izy rehefa tsy nahatsiaro tena nandritra ny fotoana lavalava. Nivarina tany akady kosa ilay vehivavy iray nentiny, tapaka ny tongony ary efa eny amin'ny hopitaly. Nitantara ireo nanatry maso. Nisy camion sy skotera zany samy nandeha mafy avy ny mpitondra fasika zany le camion avy any avaratra dia ny skotera avy aty atsimo zay samy nandeha dia samy tapo dia ny skotera potika nitaritiny camion ny anatsimo ny mpivady zany nianjera tany ambany le vehivavy moa le lalahy nianjera teo ambony arabe dia samy tapaka zany ny tongon'izy mivady ireo dia samy nentina ny hopitaly fa nisy zany ny indrafony nentin'ny taxi be niakatra nakany amin'ny hopitaly zany ny marary. Izy zany samy midina avy aty ambany moa izy miakatra avany avy aty ambany. Izy moa ialan'ilay tournage zany dia ohatrany somary mitongilana kely izy mitongilana zany hiditra tournage dia hoe anarina an'iny moa izy tsy tafarina dia mifanena tamin'ny tôbily. Misy mandehanana mafy dia tesinao 10 km/h. Za zany tsy mandeha mafy satria za mandeha moramora satria eo amin'ny tournage eo efa atahorako satria efa nitenen'ny akamako mihitsy eto atahorako mihitsy eto. Toerana isan'ny tery sy manahirana ny tsy ampahandalana ity, vao andro vitsivitsy lasa izay no nisy loza iray tsy lavitra teo.
Mahafantatra izany olana izany ny fokotany saingy tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra mba hanamavanana ny loza miseho toy izao. Zany ny olana amin'ity lalana route nationale ity zany dia fandehanan'ilay tômôbila mafy aloha zany anankiray. Dia eo koa zany le fitsofotofohan'ilay moto madinidinika sy ny karazan-dreny dia le tsy fitandreman'ilay chauffeur zay zany matetika zany isin'ilay accident amin'ity lalana ity. Ho an'ireo mpitondra moto sy scooter, olana ho azy ireo ny faniliana hatrany andraikitra ho any amin'izy ireo isaky ny misy ny loza. Na dia eo aza ny fitandreman'izy ireo ny vitsy mikitrana irery. Manana ny heviny ireo mpitondra moto mampiasa iny lalana iny. Raha tena mijery anazy anao dia mirirana zio. Io lalana io. Dia tsy afaka miala mihitsy moto ohatra hoe mifanena amina tomobile eto. Raha vao micoincé zareo, ohatran'izy zao tonga dia ohatra manaraka ny tomobile iny zareo. Tsy afa miala ny tomobile moto. Tsy maintsy latsaka any foana. Za fa 4 fois tratra teo fa za mba misy réflexe kely any. Ty lalana ity dia tokony hoe na ny tômôbila na moto dia samy tokony misaina mieritreritra rehefa hidreto fa ity tena matahotra marina ty. Za efa mpivezivezy amin'ity fa za zao ary ambony ery dia efa mitandrina hoe hiditra amin'ity zany dia tsy voatery hoe tsy maintsy ty fa rehefa anotrao dia mampitahotra daholo. Fa tokony mitandrina surtout zany le tômôbila mihitsy zany tokony tena isaina indraindray manko le moto kely dia atao tsinitsininy dia tireny any na efa tazana zao ary ana dia mbola manao an'izay ihany izy. Mba hisy anona zany ty valizy ino ty le filazana mpanao reny zany amin'io famba hoe misy tournabe atao amin'io sady zany raha tsara ny tournabe raha olona vaovao zao mandeha amin'ity dia voafitaka foana. Tsy ny eto amin'ity lalana ity ihany fa maro hatramin'izay ireo ampahandalana eto amintsika na eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra no efa relaza sy mitera-doza. Ankoatra ny fitandremana tokony ataon'ny mpampiasan'ny lalana, misy ihany koa ny fandraisana andraikitra tokony ataon'ny fanjakana manoloana izany. Isan'izany ny fametahana ny takelaka manambara loza sy ny fametrahana ny fefy na ny balizy. Antoky ny fahasalamana ny ditongotra sy ny fandehanana tohatra matetika raha ny nambaran'ny mpitsabo mila 5-20 minitra isan'andro ary tsy mifidy sokajin'olona izany. Tombony izany indrindra ho an'ireo izay misy tension. Anisan'ireo nahita tombony tamin'izany Jérôme izay 5-70 taona raha hatramin'ny 7-20 taona izy no nizatra namakivaky ny totobato raha safindrazay izay antsoina hoe 416 fanadidiny narendra Randrianomanana. Fanatanjahantena sy fialamboly ny fandehanana tongotra sy totohatra ary manampy amin'izay ny fahasalamana indrindra ho an'ireo misy tension. Tombony avokoa no azo amin'izany satria ahafahan'ny ranotorina tsara. Tsy mihoatra noho ny zaka nefa ho an'ny tsirairay indrindra ho an'ireo sokiolona. Mbola tsara ho an'ny fosiny lalandrahatrany ihany koa ny mandeha tongotra sy totohatra. Mampirisika amin'izany ny mpitsabo satria mitaiza vatana izany ary ahafahana miana rivotra madio sy misokatra amin'ny manodidina ivelany hatrany. Ka momba ny tension moa zany mba tonga an'ilay fikorianany raha zany ara-dalàna dia mila mandeha tongotra ihany ilay olona. Izany zany dia mety ihany ilay fiakarana ilay totobato. Fa tokony zany ny olona rehetrarehetra na lehibe ara dia afaka manao fanatanjahantena kely daholo ihany. Ho an'ny olona zokonjokony zany dia eo amin'ny arakarak'izay vita zany farany tena izy eo amin'ny 5-20 minitra eo zany aloha mety angamba ny atonony izay dia ny fahazarany isan'andro zany mety hoe afaka ampitomboana tsikelikely izy. Anisan'ireo nahazo tombontsoa anidia tongotra sy fiakarana amin'ny 416 i Jérôme. Efa zatra amin'izay ny vatany fony sy 17 taona ary fanatanjahantena feno satria manampy amin'ny fanatsarana ny fitolokony fo sy ny tovam-pisefony. Mbola mahavita dia tongotra i Jérôme raha nambarany ary efa fitiavana atao amin'izany. Raha oazavakanao zao ny production ty za sy zoto iny ray classe tao amin'ny 3e seconde tao amin'ny sainte famille ary zay mantsy hitanao fa kelikely vatana dia tsy mba afaka ampitovy amin'ny zalahy hoe zao 17 ans 18 ans ohatran'ireto tanora rety nanao 3 minutes et demi 4 minutes c'était en 1960 no amin'ny sainte famille dia ny zavatra chrono zany ka mandeha aingana. Anisan'ny foto-drafitrasa manana ny lanjany eo amin'ny kolontsaina malagasy ny totobato hazafindrazay. Nisy ny fanavozana natao manoloana ny fahasimban'izay vaka izay ary mila hajaina raha mampifandraina andoaly sy mamasina ny 416. Mpianatra, mpanao fanatanjahantena, mpiasa, mponina samy mampiasa n'ity totobato ity avokoa. Ny teti-bola nanamboarana azy dia teo amin'ny manodidina ny 10 millions ariary.
ary le izy moa tsy nijanona teo amin'ny le faritra niotsaka araky ny efa voalaza fa zay rehetra simba tamin'le faritra rehetra zany a hitanareo tsara taty ambony taty sy ny manodidina rehetra dia namboarina daholo na reniny zany hatramin'ny fahadiovana ary rehefa misy zavatra atao zany eo amin'ny kianjabe Mahamasina eo na lanonam-panatanjahantena io na zavatra ohatr'izany dia marobe le olona eto no mitazana ary ireo zay mampiasa zany na ireo ino izy ty mpanao fanatanjahantena dia zavatra mampalahelo ihany no miseho indraindray satria ety le olona manao raha tsy misy ny totobaty 416 mandany ora maro eo ireo rehetra manodidina vao tonga eny Mahamasina tombony eo amin'ny fotoana sy fahasalamana araka izany ny fisian'ity vakoka ity. Ny pejy kolontsaina no amaranantsika ny fampahalalam-baovao mbola mibahana ao an-tsain'ny mpiantsehatra eo amin'ny sarimihetsika malagasy ny fitiavana tehiseho fahitalavitra na koa ireo izay manana ny toe-bola eo ampelantanana ka manjary mirona amin'izay avokoa lesoka lehibe eto Madagasikara izay raha nambarana ireo mpanatotosa mpilalao sarimihetsika mpiandraikitra ambony eo amin'izay tontolo izay mitatitra ny mahakasika izay narindra Randrianomanana. Tsy miankina amin'ny vola ny fahatsarany horonan-tsary iray miatomboka amin'ny tantara izay entina ho an'ny mpijery no tena tanjona voalohany. Miaina amin'ny foto-drafitrasa misy eto toerana ny mpiantsehatra malagasy eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika nefa tsy tokony ho raisina ho tsy fahafahana mivoatra izany raha fezina ny hevitr'ireo mpanatotosa mpilalao sarimihetsika mpiandraikitra ambony eo amin'izay tontolo izay. Ny fototry ny tantara mitohy horonan-tsary lavana fohy no tena antoky ny sarimihetsika. Fa indray no miresaka ny orchidéatsika ny baobabatsika be dia be ny zavatra afaka resana eto amintsika dia zay zany zavatra anisany efa mipetraka amin'izao fotoana hoe manomboka mazoto amin'izay tsika zao ametraka an'izay hoe hitantarany zavamisy eo amin'ny tontolo iainako satria hitondra hafatra ako hanatsarana zavatra hoe dialogue dia hoe izay zavatra izay zany hoe raha ny gasy zany no miresaka dia ohatr'izao no tena izy fa tsy atao hoe resaka hoe mampime fotsiny le izy na ohatr'izany hoe io nge film afaka amidy io dia izay dia vita amin'izay fa le izy resaka hoe mba kalitao afaka iraisan'ny olona rehetrarehetra ny ivelany hoe mba voarain'ny olona rehetrarehetra ny ivelany zany hoe avy ohatr'izay le kolontsaina malagasy. Mahavita azy ny malagasy eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika ary tsy mena mitamany any ivelany. Ho an'i Isabelle manokana aza toy ny rehetra ka afaka mivoatra raha teo amin'izay tontolo izay efa 10 taona. Tsy mamenatra. Amiko le izy tsy mamenatra. Satria tsika nge mahay raha mitaminy any ivelany. Ahoana moa navako hoe mahay tsika ny any ivelany nge nianatra ela be. Fa isika teto Madagasikara izahay anisan'izany le nampianatena. Fitaratra nampianatra anay. Eny nahazo formation ihany zahay. Inona moa no zavatra ho ampy ao anatina formation 3 semaines. Tsy mahavita n'inona nge zany fahalalana tsotsotra ny azonao ao anatiny. Fa tao anatin'ny fanatotosana sy ny filalaovana nafahanao nampitombo ny traikefanao dia ankehitriny efa misy an'ilay sekoly efa be dia be ny traikefananan'ny malagasy amiko tsy mamenatra. Na mpilalao sarimihetsika na mpanatotosa efa samy resy lahatra amin'ny fahaizany malagasy tsy ampy ny fivondronana an'ireo mpiantsehatra nefa ary mila finiavana mba handroso io sehatra io. Miresaka ary tsy vitany hoe miresaka fa rehefa hiditra amin'le efitrano iresahana dia apetraka daholo ny ampo rehetrarehetra na ampo avy aty aminay tia sara na avy any amin'ny RFCR na avy amin'ireo ny association na réalisateur sy producteur na maison de production ok izay le hoe za manambola za no film za tsy mila ny ranony. Manana ny heviny ihany koa ireo vahiny tahaka ny Thierry Jobin momba ny sarimihetsika eto Madagasikara mahavita ny malagasy manamafy hatrany ny tena ny fanotantara no antoky ny sarimihetsika mendrika indrindra. Est-ce que vous avez déjà pu visionner quelques films malgaches? Pas assez encore. Pas assez encore. Alors il y a le pire et le meilleur. Mais comme dans toutes les cinématographies, le pire et le meilleur, c'est partout. Je vois 2500 films par année, j'en sélectionne 100. Ça veut dire qu'il y a vraiment... Voilà. On voit au bout de 10 minutes s'il y a un regard artistique, s'il y a un regard de cinéaste, s'il y a du cinéma. Je peux vous dire qu'il y a du cinéma à Madagascar. Tao anatin'ny 7 taona nisongadina ireo mpiantsehatra amin'ny tontolon'ny horonan-tsary. Mivaly ihany koa ny etahitan'ny mpanatotosa tanora izay mikasa hiditra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mifarina hatreo ny fiarahantsika tamin'ity androany ity tomboky lasy tomboky vavy mametraka ny veloma ho amin'ny alatsinainy indray ary mirarainao hiatrika farany herinandro mahafinaritra veloma tomboky.